fa na dia vao manomboka izay ary ny taona dia am-pikatrohana hatrany eo amin'ny ivotoeram-pampianarana Caes efa hanomboka tsy ho ela indray mantsy araka ny fantatra ireo karazana fampianarana hanomanana ireo karazam-panadinana eto amintsika. Dia efa miarabantsika rehetra mpijery ny matv izay ety anivon'ny Caes. Miaraba aloha tratran'izao taona vaovao izao inganika hitondra fahasalamana ary fahombiazana ho antsika rehetra ny taona. Misy moa izany fampiofanana vaovao indray izay hitantsika eny anivon'ny Caes satria ny Caes moa araka ny efa fantatrantsika dia manomana fanadinam-panjakana idirana mpiasa-panjakana. Misy fanadinana tsoatsy dia ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana aprily izao 2024. Dia izy io zany mikasika ny fanadinana idirana ho magistrat judiciaire administratif ary koa ny financier. Magistrat judiciaire administratif financier natsoina izy io moa zany hoe fampiofanana avolenta satria efa fantatritsika moa mpampianatra rehetrarehetra eo anivon'ny Caes dia izy moa zany ny fidirana ho an'ireo section magistrat judiciaire administratif financier ny fahaenina ny volana janoary 2024 izao. Manaraka izany dia misy koa moa zany ny faradoboka izay homanina Caes ny fahaenina ny volana janoary izao ihany koa ho an'ny ankizy izay hanao greffier. Ny greffier moa ny diplôma takina dia ny bac dia ny fidirana moa ny fahaenina ny volana janoary. Torak'izay koa ny magistrat judiciaire administratif ary magistrat financier ny 9 janoary izao ihany koa zany ny fidirana. Ny toerana misy an'ny Caes moa dia efa fantatritsika hatramin'izay fa ny eny Ankazitokana mbola tsy niova ny toerana ary ny laharatarby mety azahoana azy dia ny 034 41 457 43 sy ny 034 46 872 31 034 41 457 43 sy ny 034 46 872 31. Tsara marihana satria tsika efa nifampiresaka tao hoe fampiofanana avolenta moa ilay izy satria ny fampianarana eo anivon'ny Caes dia efa mananatraikefa ihany koa ary ny kalitao amin'ny fampianarana dia tsy mahafantatra ny lanjany izany kalitao ny fampianarana eny anivon'ny Caes zany. Betsaka moa zany izao no miresaka ny momba ny kolokolo hoe manahoana le 200 millions satria ohatran'ny nivoaka télé izy hoe misy miresaka kolokolo ny 200 millions voalasa magistrat. Ny Caes moa zany dia efa mametraka hoe ny bianco ny fatompina andraikitra amin'ny kolokolo ary ny zavatra anankiray tiany Caes ampitaina amintsika rehetra koa dia hoe ny tompo mahay ny zavatra rehetra ka raha toa ka fantatr'Andriamanitra fa mahasoanao io toerana io dia men'Andriamanitra anao io. Manaraka izany ny Caes koa mbola tsy niresaka tamintsika fa efa manana ny lycée izy amin'izao fotoana izao dia ny lycée privé junior eny Ankadito moa zany no lycée an'ny Caes amin'izao fotoana izao dia izy io moa zany mikarakara ny seconde sy ny terminale. Fa ny zavatra tena atitra terina moa zany amin'izao arivo izao antsika rehetra dia hoe miomana fa akaiky le fanadinana idirana ho magistrat judiciaire administratif ary financier. Eo ihany koa moa ny faradoboka ny greffier somary averinay moa ny adresy dia ny l'OVF 26 Ankazitokana zany hoe raha eo amin'ny station totale Ankazitokana ianao no miteny hoe aiza ny Caes dia efa tsy mahafantatra. Telefona moa dia averina amintsika 034 41 457 43 ary ny 034 46 872 31.